fotamatory nosoratany akora voasetry novedomin'ny ony miajanirina vansoa miaraka tamin'ny arliva lemek tainana antenaina ary ritsa rolara manatsonina indray feo anjarliva ny nanatotosa manahirany ty azy ty ary tena efa fiarahavileta daholo reto tsy mahay mipetraka akory reto ka tsy maintsy ahitany tsy fahita tsy maintsy atao sambo balala mainandro ty ka raha tsy azo androany tsy amelako rapitso ary tena tsy mahay miolona mihitsy ry zalahy nefa manana ihany ty ny manana aizany tsy ho tratra nefa lisany fa dia fiarahavenira possible ty ny tena mahaliana mody alefa ny salahany velany tsy manatsiny hoe hiraka ka ihany dia tsy tafaverina tsony mety amidiny angamba reo fianakaviany mampalahelo indrindra moa fa nivady aman-janany ka ambotsy tsy fidy ny vokatry ny etraketraky ny hafa na dia efa nitorany maro ary nanjavona n'ity vady madamy rasoa ty izay tsy nahitamba voatsony hatr'izay dia to manosika mondra ny fanadihadiana izay efa natory dia andehanao hiraka ny alany tao an-trano ka tsy miverina tsony mampalahelo ny tsy maty manota nefa dia miriry amin'ny alahelony tsy manatsiny amin'ny fotsiny ary maninona moa raha atomboko na hotoizako indray ty fanadihadiana 20 taona lasy ty nefa ve mbola any ty madamy rasoa ty andraso antaniko amin'ny brigadier diera ny adresy mety ahitana an'ity madamy rasoa ty aiza toko moa zany izay sy mihotry no mipetraka rahatr'izay zato ve ko raha tsinona kosy to tsy mendrika an'ilay mpanjaka vavy ny voky iny kosa ato anefa ty trano ty koa aloha tena tsy voiko tato ny nalehibe ahy sy nahitako an'izany malalako tena fiainana miady rery zany nenda velo mety nanahoana reny fiainako raha mbola teo izy eny enoko marimarina aloha fa mety ho tsaratsara kokoa noho izao satria raha teo izy ka tsy mba niady rery aho saingizay moa ny lalam-piainana mila iainana satria izay mihitsy ilay fiainana ty ilay vata vikelany nenda velo tena efa rahavezina be ny izy zany tena ataony aiza ary ny lakile an'ity tao tsarako tsy nanome an'izany mantsy izy mety adino angamba dia ho sokafako ve izy ty sa inona toko moa ny olana za angamo olo-kafa tsy mahaitsy pitrihany ty zany ko aiza moa ilay maroto teo lay ty kay zay ary nataolo reto taratasy maromaro ary tena efa tota daholo ane izy zany ty zao a mety kopy kopy an'ny Endravelo dia reto taratasy reto kosa tao miresaka fananantany
dia ty taratasy ity dia manamarina fa ny tany izay eo fierenana mirefy dia andamatora velo azo ary ty taratasy fifanekena andraso hoe zaho raha velo arso teraka dia manaiky marina fahitaizany feta raha velo arso anday nendra velo lera matotokana nanaiky ny taiza sodapetsaka neny tsy ho adinoko mandrakizay ianao tiandray sary ay le sary tany amin'le rangano tondra tamin'izany ty ary zao dia mba indrangah iny ko sary aloha ny raiko dia inona nefa ny zavanytranga nijanonao akamantatra tanteraky ny tantarina hatramin'izao izy reto olona hafa niara-naka sary tamin'reto ary ny soratra tato ambadika kay ambanidy ny 10 aogositra taona orinasa manana dia anarana Alphonse Rafatsomanana ny eo amin'ny akavia Alex Rapanarivo kosa ny eo amin'ny akavanana Rafatsomanana hono Rafatso mety endra-mba anarana mitovy kosa angamba ka nefa neto misy tovizana amin'ny Rafatso ray ny muty ihany zany ty rangaha ty saingy hoe ty tanoranora kokoa eny kosa rehefa taloha koa moa ty mazava ho azy dia inona nefa ny fandraisany ny anarana koa tamboanjo rangaha ny endrika koa mety mitovitovy ary maninona moa raha antaniko amin'ny mute ny anaran'ireny aleo rangaha zay nao tao sady tsy hitako koa ngizy olana amin'izany ny anaran'ny rafoza kokoa ve moa tsy tokony fantatro raha teo tena antitra le madame Rasoa hiteny amin'ny endriny tanteraka va resy izy mampalahelo tao amin'ny orinasa manana tetsy ambanidio ny monsieur Edmond ny asa ny mpampiasa tao no naniraka azy ho any amin'ny faritra raha araka ny fitantarany dia tamin'iny marain'iny nifankahitandry zareo farany orinasa manana andray zany fanadidina manaraka ary mety ho fantatr-papahany zany orinasa io iny ambany tiako mantsy ny orinasa fanambinana aleo tonga dia any am-papah zany mivantany so mba manana vaovao mahakasika an'ity raha tiako izy ingane Papa mangelingelina ve le zalahy ty koa mandrosoa letsy dia mipetrapetra sotra ry papa hitako mbola tianao anatin'ny asa tanteraka mihitsy ne papa zany sao dia mba mila fanampiana koa sary za mety tsara vialatsy letsy ny asany lahy reo tsy tany lazy anovana azoko aty mitetapeta itotaly vola ve ao anaovako azy ary zay koa anie mba nianatra nanao comptable ihany zavatra efa vita koa ny ty zavatra voaka sisa ka inona ho zato atondrian'ny commissaire raha to zanako lahy
Sa kosa mba mandeha fotsiny. Ty papa ty kotsy. Nisy fanadihadiana kely nataoko izay ty ny lasora teo e. Tsy nahafapo any efa le izy de tonga de aloako nankaty ambany diso indray. Fanadihadiana mikasika n'inona le ty? Angaha nisy trano vakony sa zavatra very? Aleo rehefa tonga ny an-trano rarivo tsika miresaka tsara e. Fa misy fanontaniana vitsivitsy tiako apetraka amin'ny papa ty. Tsy azoko. Raha ny an-trano vao resaka ko maninona no nandalo taty lasa nampiomana anahy. Fa fanontaniana inona nefa zany e? Ka za tsy maintsy makany am-piasana rehefa eo de tsy manana fotoana iresahana betsaka amin'ny papa. Sady papa koa hitako mbola anatin'ny asa tanteraka ka. Ay, alefaso ary ny fanontaniana lafa miandry ahy e. Hono ary papa? So de mba hitan'ny papa eto manodidina eto zany orinasa manana zany. Orinasa manana? Ie, ary to taitra be papa? Taiza ny nain'olona an'izany anarana orinasa zany? Raha riva ary azaveko amin'ny papa tsara fa mba valio fotsiny aloha ny fanontaniako azafady. Indray ariko. Raha eto ambany dia aloha de tsisy ny orinasa io tsony e. Saingy tsy haiko kosa zay any amin'ny toeran-kafany. Zany very papa? Na taloha ary ve? Fa ataon'ilay inona nefa zany e? Papa, mba mingavy. Aleo aloha zany mba manontany amin'ny papa e. De papa kosa mamaly an'izay zavatra fantatry papa. Hita mihitsy le ty hoe vola izy. Ny tena marina de zao e. Mianao papa? 20 taona lasa zay a. 5 taona teo angamby alahy tamin'izany ka rariny raha tsy mahafantajavatra. Zavatra inona ry papa? Ny tantaran'ity orinasa ty. Ka tsy ty orinasa fanambinana ny papa ty any iny antaniako e. Fa le orinasa manana. Eny e, ho avy amin'izay ihany tsika. Tsy azoko. Aza tapahany lahy aloha ny fitantarako e. Azafady ary papa. Ty zary e. 20 taona lasa zay ho amantsiany lanina ny vanan'ity orinasa ty hoe orinasa fanambinana. No vaina? Fa iza taloka? Orinasa manana ty taloha. Orinasa manana? Ie. Tsy azoko. Ka efa zay nambarako tamin'lahy zaiko. Orinasa manana tokoa ty taloha de ny vaina. Azoko fatarina ve ny antony nanofana azy? Tsy maninona. Rola zay ny tompony ty orinasa ty tanam-piandohana. De Zasy Rapanarivo. Namako atr'izay io a. Niara lehibe, niara nianatra de niara tafita ihany koa. De nitiambanana ireo lahy ty orinasa ty ka natao hoe manana ny anarany satria ahitana an'io avokoa ny anaranay. Izy Rapanarivo, za kosa Ravatromanana. Ve. Taty aoriana nefa nanapa-kevitra Rapanarivo fa anangana orinasa azy maleo tena tany Tomasina. De tapaka tamin'izany fa ny vola tombom-barotra rehetra sy ireo tahiry tany amin'ny banky no omena azy fa ny ahy kosa de ty orinasa ty. Ka no le orinasa efa nasa amirery de novaiko fanambinana ny anaran'ny orinasa. Mazava amin'lahy amin'izay. Mazava ka. De inona ny anaran'le orinasa naorin-Rapanarivo tany Tomasina? De mbola avy io lio amin'izao? Samy nahaleo tena tanteraka izay amin'ny rahalahy. Izy tany, za taty. Ny finamanana kosa ny toy saingy ny fanalavitra moka de any telefona sisa ny fandraisana. Fa raha ny henoko tamin'izany de 2 taona taty aorianan'io de mifindra tany ivelany zareo. To hoe nanorom-pinerana ny mihitsy ony. Za very papa. De tsy miverina teto Tanindrazana intsony zany zareo? Tsy miverina intsony zareo. Tena nifindra mihitsy moa zany e. To hoe nahita asa tsara tany mihitsy ony de tamana. Na ay anele ty zany sakaizako zany ny mpanany. Sara moa tena nalahelo mihitsy raha nilazany fa hoe andeha izy tamin'izany. De tena tsy fantatry papa marina zany ny antony fanapa-kevitra Rapanarivo anangana orinasa hafa io. Ka arak'le nambarako tamin'ny lahy tio de hoe mpanana be raha-panany e. Ty ampiasa ny vola maleo teny izy de zay ny antony nandehanany. Moa ihany koa tia niady rero ny ahy e. Ay ve zany ny tantaran'ity orinasa ty. De hono ary papa? Miano any lahy. Fantatry papa zany ty lehilahy amin'ny sary ty. Ty. Ao e. Hito e. Raha edy. Sa tsy raha edy ty? Izy mihitsy io ka. Monsieur Edmond Ngara edy. Fa taiza ny mahafantarany lahy Ngara edy. Papa zao mety malala bebe kokoa ny mahakasikasiko. Fa taiza ty sary ty? De inona koa ny antony mahatonga lahy ny tany mahakasika azy? Tsy azoko mihitsy a. Aleo ary aloha andamindama vetivety ny any am-piasany.
dia any an-trano sika sy papa miresaka tsara sa ahoana? Eny ary iala ihany io. Ok, lasa aloha zany. Mazotoa papa? Eny le tsy ialako. Fa misy inona ary? Dia inona koa no mahaliana ny tovo amin'ray ety? Sa ve mety mbola ho toy an'ilay fanjafonana 20 taona lasa? Enona no andry? Elana nasa dia izay arosony lahy mety amiko daholo. Ay, mety daholo zany izay ataoko a. Eny ekia. Dia ataovy zavatra mahavoky fotsiny fa zany nona be e. Raikitra zany e. Garçon, azafady. Mba ataovy an'ity seny anay mivady azafady. Io lanitra ery. Fangatsy hoe nao nandray ny malalako e. Ampiana jus indry? Eke, ataovy citron. Zany no letsy e. Tena na ataovy garana. Dia azo atao an'ilay matavy be reny ny henakisoa a. La tiako. Ka za tsy tia an'ilay matavy be reny kosako. Dia ahoana kery mety? Vaovao indry? Efa nivoaka tamin'ny maraina ny date de stage. Ay, tsara kosa zany. Dia eto an-tanàna ihany ve? Ny Mahajanga. Mahajanga? Ie. Fa maninona koa no lasa lavitra be ihany ki? Ka ny zarazara izay dia tany misy ako. Sady mba manova vacances koa izy a. Dia za kosa zany mba ahoana e. Misaotra resy. Sady mazotoa aloha ndre. Ya, merci chérie. Dia la koa. Ena ki. Dia oviana moa zany nareo nandeha? Izay tiany andehananako. Fa ny farafanaterana ny raporo amin'ny tapaky ny volana ho avy io. Ay, dia iloza ndre zany zay. Ilozana ahoana kory fetra. Sa eraka amiko ela. Andoko. So dia tsy havita stage eo ny malalako raha makany amatsy. Fa ahoana tokoa ary mety? Hoe ahoana izay? Mba iza marina moa ny anaran'ny dadanareo iny. Rafatroko. Eny e, fa ny anaran'ny feno ka. Fa ataony lahina koa nefa ny anaran'ny papa feno e. Ay, ndriko. Raha fozako kosa ve ki dia tsy mba tokony ho fantatro ny anarany e. Ay ve. I Alphonse Rafatromanana le izy a. I Alphonse Rafatromanana? Ino a? Fa inona koa tena taitra be alahy. Ka ohatra ny anarana efa hoe henoko fotsiny zany. Ay ve. Ka papa koa ne efa nisy fotoana ny latsaka député. Dia mety hoe tamin'izany nain'olona ny anarany. Tsy haiko. Mety hoe izay tokoa angaky. Alphonse Rafatromanana. Dia inona no adiran'ny Rafatro amin'ny lasako? Relanitro, inona rety e? Variana be ny lahy zany e. Fetra. Azafady. Andreko toa tsy misakafo mihitsy ariko. Jereo ane mbola kely foana ny landry e. Fa ahoana? Sa tsy tindry le loka? Tiako ka. Fa za rehefa sady miresaka amin'ny sakafo dia tsy dia malany firy. Vokiresaka ve? Ngamba. Fa zodiko ary fetra. Hoe ahoana ki? Ary mba sady misakafoana ihany moa e. Mahakasika an'ilay tantarany lahy. Tantarako? Maninona ny tantarako? Zaho a mahita hoe maninona ho alesy raha tantaraina mitovy ilay tantarany lahy. Tovo? Fa inona no mahatonga andriny teny an'izany? Ka hitovy ane polisy e. Zany ve ry mety? Ie. Sady nianatra manokana momba amin'ny fanadihadiana miafina tany ivelany. Ay ve? Tsara kosaka izany ko.
andao le sy tantaraina aminy tantarany lahy. Inaoko fa nampy an'lahy izy. Ka ina ane kitrangy efa ely. Tsy efa ho 20 taona lasa zay. Ka soa dia mba manana vahaolana izy koa. Aiza no ahafantarany lahy an'izany? Aleo eto amin'ny salon iny tsika mianaka ny resaka sady miodiko iny ve tsy lasa matory. Tsy maninona. Mianam-papary ahy. Toy an'ilay resantsika tany amin'ny bureau iny ihany. Le resaka raha edy? Ie. Fa inona ny anton'ireny fanontaniana napiasaka ela tamiko ireny e? Dia taiza ihany koa no nahazolony sary iny sy ny sisa sy ny sisa e. Zao ary tsy hita io olona io ary araka ny fanadihadiana natao dia tao amin'ny orinasa manana no nahitana azy farany 20 taona lasa zay. Izy ny laza tamin'ny lafa tao amin'ny orinasa manana no nahitana azy farany. Ny vadiny ka. Fa ono ary papa? Tamin'ny fanjavona ngara edy io dia nanahoana ny fanadihadiana natao taminao tamin'izany? Maro tokoa ny laza fa ny orinasa manana hono no tao ambadiky ny raha fanjavonana iny e. Saingy tsy izany nefa. Fa toy izao ny tantara. Rehefa lasa Rapanarivo dia zarery ny lehibe nitantana ny orinasa io. Mpitahiry vola efatry ny ela taona asandra edy ary mbola nitohizana io taty aoriana. Indray andro nefa nisy olana niseho tao ampiasana. olana inona ary papa? Nisy fanjavonana vola be tao amin'ny orinasa. Tsy nino anefa hoe raha ediny tao ambadiky io ka nanao fikarohana manokana. Dia nanao ahoana? Fantatra ihany fa raha ediny nanodokona le vola ary naika an'izany izy. Dia Piasa anisan'ny tena nafaposina mahafinaritra raha edy ary tena tsy napoziko mihitsy io zavatra nataony io. Tena tsy nety mihitsy ny saiko e. dia inona nataona tamin'izany sa mitory? Tsy nitory azy ka. Fa naninona ary papa? Nalahelo azy indray ka ny anona nataoko dia nandreoko azy tsy asa intsony tao amin'ny orinasa. Sa very papa? Dia inona ny zavanitranga ka nahatonga azy tsy hita intsony? Raha ny hevitra izay nambarako tamin'ny polisy tamin'izany dia hoe mety manaraka an-Rapanarivo edimon ka any fomba hitany alana tato amiko dia io fanodikotonam-bola io. Ko inona ary moa ny olana raha tonga dia niala fotsiny dia nifindra tany? Ka sarotra tany ny tonga dia hiala fotsiny tamin'izao angambe tsy haiko. Dia ho izany tokoa ve? Dia avy eo izy nanaraka an-Rapanarivo tany ivelany? Ie. Dia inona izany nataony tsy nilasany an'izany tamin'ny vady aman-janany sy tsy niverena intsony koa ka? Za nahita hoe mety nisy hevitra ambadika ihany ny an-Rapanarivo. Hevitra ambadika ahoana ary papa? Mety hoe nanao aferafafa tany ambadika tany Rapanarivo fa tsy niteniteny tamiko. Tsy haiko, mety afera-maloto io. Fa inona mahatonga ny papa hiteny an'izany? Pitsiratsira vola be Rapanarivo ary tena nampiaiky ny maro mihitsy ny fananany. Soa ihany ozy tamin'izany fa tsy niara niasa intsony izay mirahalahy. Dia mety io Rapanarivo io izany tao ambadiky ny fanjavona ngara edy? Tsy lavina. Saingy efa nanao ny antsio zavatra ihany ireo mpitandro ny filaminana tamin'izany nitady izay fomba rehetra nikarohana ny marina fa niala maina e. Fa hono ary papa? Io Rapanarivo io va nanambady? Ie, nanambady izy ary Kabanarolany zanany. Zanany ve? Dia nentiny niaraka tamin'ny daholo izany? Mazava ho azy. Ary ny tena olana koa dia ty e. Tsisy teto Madagasikara daholo ny fianakaviany fa tany ivelany daholo. Any ka sahirany ireo polisy nanao fanadihadiana ny amin'ny mety toerana ny findrany. Nanontaniana teny amin'ny aéroport ohatra? Tokony ho hita teny mantsy ny tapakila sy ny toerana nalehana? Tsy nahitana teny e. Fa raha ny nambaran'ireo polisy dia hoe mety nandeha fiaramanidina manokana hono izy. Dia mety ho izany tokoa ve? Tsy zavatra tsy vita amin'ny vola letsy ary rehefa io no manjaka tanteraka dia mety ahavitana zavatra tsy ampozina mihitsy indray. Marina tokoa izany papa. Saingy ny madinika no mampalahelo. Atao ahoana e? Tsy hita izay atao. Saotra betsaka ary papa tamin'ny fanazavana nentinao izay. Mety hanampy betsaka amin'ity asako ity mantsy izany. Tsy hisy fisaorana letsy
Ary andao amin'izay koa tsika tory tao vary ndresaka teto fotsiny tsika mianaka. Eny tokoa. Soa valona ry papa e. Misaotra letsy a, dia lako. Dada ny antso teo e. Zany ve? Fa misy inona hony? Tohatra ny ovatamboka teo ny endrikely a? Mararo ny aky mama. Fa naninona ry aina? Tsy haiko fa ninjera tany am-panasan-damba hony dia mivonto be ny tongony. Zany ve? Loza koa zany. Dia efa nanahoana hony? Efa tsy dia naninona hony araka ny fitantarany dada azy teo e. Ay kosa. Nefa toa tsy mino an'izany ny saiko aky rafaka. Fa ahoana aky? Hitako hoe tsy te hanakorotana ny saiko fotsiny dada dia mody miteny hoe efa tsy manino ny mama nefa izy efa nahazoazo taona iny ve kiny nianjera dia ho vita moramora. Ka izy ary zany efa tsy dia maninona honiko. Aiza moa kiny alalana izay niseho tany a. Tena tsy maintsy makany ary rafaka. Tsy milamina amin'izany mihitsy ny saiko. Dia ahoana ny fianaran'ny lahy amin'izany? Dia tsy maintsy manapaka aky aloha. Sady nareo sy faly koa nge mbola eo e. Dia mba nareo indray moa zany mampianatra rehefa avy any a. Ela ihany eo koa. Dia oviana ny anainga. Rafaka pitso ngambe. Sady rehefa sabotsy koa mba misy fiaramidina any. Ay, dia oviana zany lahy no miverana. Sary tia mbola tsy lasa akory dia efa ny fotoana iverenana sahady ve ny anontany indry e. Elako ka sao dia ela be antso iny elako. Tsy hay. Toa malahelo sahady rotony. Ao aky fa roa na 3 volana ihany any any dia miverina. Manina? Toa taitra be ndry. Ao ary fa herinandro ihany ara ela indrindra dia miveriny. Koa la be zany koa. Sady izy koa ny eo nefa hoe tsy dia maninona e. Fa maninona nefa ianara tsy mandeha. Chéri kosy. Sa hiaraka amiko andry. Ela ve adaly e. Tena kosa no ataoko any. Mba mandendeko. Sady mety ho sitrana tampoka koa mama raha vao mahita amin'ny vinanty vavany. Marany izy andro malala izy. Latsinao mandreraka ka. Tovy eo ihany ne e. Ao ary fa 2 andro ihany any hijanona any raha tena efa tsy manino mama dia miveriny. Zany a. Vehivavy ato. Samba. Bonjour ela. Samba hoana koa. Salama tsara ke. Ka raha tsy mianatra dia miaraka mifetraka. Tsy mba hita mipetraka trano mihitsy. Ela koa zany. Fa nga dia andeha foana kosa e. Mba mijanona koa indraindray. Raha izay indray anga dia tsy faka. Dia ahoana ny fiaranao? Milamina tsara? Milamina tsara loatra eto. Papana ohatry ny tady anakorotana. Anakorotana ahoana koa e? Hitako ohatran'ny tsy mankasitraka amin'ny fiarahana izany izy ko. Fa angamo tsy hoe fa nanaiky indray papa e? Hoy ela. Vao nolazaiko azy ary ny tantarany fetra tonga dia nisafoka be izy ko. Tantarany fetra ahoana? Ka ny mombamomba fetra e. Diso fanantenana tanteraka hono izy. So dia mbady zana noho ny sy ny sisa e. Zany ve aky? Fa nga hono tsy fankatarana ka nitovy lahy. Dia vavy e. So koa ry lahy mitovy hevitra aminy. Vazivazy zany akia. Fa zao tokoa ary tovo a. Hoe ahoana aky? Ela marina hoa so dia mba afaka manampy any fetra e. Fa manino fetraka? Mampalahelo be ny lesy ny tantaran'izy iny e. Ay ve nareo menadamo mbola ato e. Bonjour papa. Noveriko efa lasa. Bonjour aky zanako. Efa andeha mihitsy afa nahita ny chambre mioto ny vody dia nividy kely. Dia ahoana? Sava tsara ny zanako vavy? Ie.
Ary andeha koa nga papa zany? Ie, efa tara ry ako. Ndao raha hiaraka ry tovo. Tsy tonga fiara koa mantsy za io. Ndao ary. Zay kibavy amin'ny malaraka toy izy ny resaka teo. Ok lesy. Ianareo koa, oui. Zay kipisikelin'ny papa. Endry tsara. Ok papa. Telefonina miotony tsy mandeha. Za nefa tsy akilaza aminy hoe tsy tratrako ndray le fotoananay rahampitso. Tsy vitako teo tsony le moto an'olona ka tsy maintsy fitaiko maraina fa hoentina monjo mariazy amin'ny sivony. Andrasandray hoe andramako. Tena tsy mandeha mihitsy ny telefonina. Dia ahoana? Izao any nefa manatena be eo ho avy a. Enina koa ary ty. Ny asan'ny olona ihany koa nefa tsy maintsy ho atao. Ho tezitra be nefa zao iny raha tsy tonga any a. Aleo rangahy SMS no alefa. Hitany foana iny rehefa mamelona telefonina izy. Zay. Fotoananay nefa mivalo. Dia embouteillage be angamba. Mahakamo koa rangahy ty telefonina simby ty ka. Sao tsy izy fampetsona anontaniana hoe fa aiza. Mba somary natsoka amin'ny taxi vanina. Sady rimy izy. Efa iny koa sisiny ka. Tena izy mihitsy iny. Ary mba hafandraisany fomba fiakanjony fiatrandroany izany a. Sady sambany androany nahita azy ny papokitapy rehefa hiakatra. Jereo ty izy. Hatray. Ary tsy hitany ary ve za eto. Andrasotsy anaiko. Salut là. Mody tsy mahita mihitsy a. Dia manitro fa ino ty ataony titovavy. Fa maninona tonga dia horoanao fotsiny ohatr'izany. Fetrako. Olo tiako ve dia tsy horoako. Tena vary teniterena fa mitandremy lahy. Fetra ary miala tany koa ianao fa matsiravina. Fa mivazivazy amiko ve la zany fetra. Ary aza mifampitazitazina ary kala fa matsiravina. Andray. Sady tsy fetra zany koa ny anarako hoe. Fa ino aretina azo anao ry fetra. Aiwa. Sasa le tsy tratrantsy. Simba ngela telefonako e. Tena azafady ekia. Zao ry madama kely a. Manajay ianao tena. Mba vehivavy ohatran'izao ihany dia fivarota-tena natao. Fetra. Andray. Fa ino arety lazainao e. Sao dia mba tsy ianao ary io. Hita mihitsy ny mampisy loky an'ity. Mba mahalala menatra raha matoa kely ty a. Mifona ary fetra raha ny zavatra nampalahelo anao nataoko a. Mifona. Dia efa fetsy be ny sefeto amin'arivo eto a. Dia ty zao mihevitra hoe anaiky azy a. Tsisy ane zany. Tsisa mba kainao amin'izay raha maso eo ry tovavy a. Manina raha mitady asafa e. Andray koa sary fetra e. Tsy fetra zany aho a. Fa za nefa naninona anao e. Asa tao an'izao koa sary fetra fa tsy zakako a. Mbay e. Mbola tia lany ahy e. Fetra hoa. Mbay hoa. Aza mpitsaliana re za e. Fa iza moa milaza taminao fa mpifankaty tsika e. Ty tena pisy loko mihitsy a. Ary zaho aza tazitazo moatra zao tompokalazy. Ino amby ataly e.
Sady tsy fetra zany ho any anarako averiko aminao impiry ary zany. Hita mihitsy amin'ny mampisoloky ianao. Tsiry fetra. Tao tsy mety mino saiko. Dia vitanao ve? Innes. Tena aloha miala eto any anarangaha fa sao dia lazain'olona fahadaza eto ah. Sindraso. Tia misy vola kely ry madama dia hovay amin'izay mifamindra fa tsy tsara. Olona mba ohatranao zao ihany dia mivary tena. Inona ianao? Rehefa tsy tia atsony ianao ry fetra dia mitenena. Sady ampitsaliana ohatran'izao ah. Tsy tianao ahy e. Olona ohatran'izao ka ataoko inona? Ary mba ianao andehanako ka. Vehivavy adala. Fetra. Mba ianao e. Andray. Tsy namposika. Dia sanao ve? Tsy vany ianao fetra. Anody anao zao. Veloma mandrakizay. Sindana mihitsy mialany e. Sendranahay azy tsara zay ianao. Iaina ny ety e. Dia mba mova amin'izay e. Io fatsinareo lapa. Jereo fa tsy hitany hatramin'izay any hatrany tongony tsony. Mampalahelo indray. Ary ianao koa rangahy hiala eto ah. Olona koa reto mitangorona be. Tena tsisy tandroka marina ny ratsy ah. Nefa niny izy mba ohatran'ny mba manja ihany e. Nahazo anao avy any ry mioty ah. Mioty hoa fa misy inona? Ino ty mampitomany? Tsy namposiko ry papa. Tao tsy mety mino ny saiko. Tsy azoko fa misy inona? Areo ka aloha zay le ranomasy hoe. Jereo ty loton'ny akanjonao. Fa nisy ady angaha? Fetra ry papa. Nanino ny fetra? Sa maty? Tsy dia atsonoana izy. Tena tsy namposiko ry papa. Tsy kosa e. Za iaro aly efa nahiko. Efa impiry moa laza tanindry hoe bandy tsy milamina ho ahy iny. Mbola tiako izy ry papa. Tsy te saraka aminy ah. Papa, inona no ataoko? Mioty ah. Fa izy anie tsy tia andry e. Okak'izay zanako ah. Okizay. Dia laby dehibe eraky ny tanàna io. Okizay. Kivy ary papa. Andray iray fetra. Mijaly ah. Mbola tena tianao ny ahy e. Tena valy sahirana ty. Saingy mioty indray ty ny mampalahelo. Okak'izay mioty ah. Okizay hoa. Aleo izy andira fa tsy tamany e. Sady tso ihany koa ary nareo mbola tsy nindroso. Ao. Fafany ranomasy de no avy no andeha ho banjinina ty zanako ah. Raha tsy tia izy manina raha tsorony fa tsy zany nalainy baraka teny mason'olona teny. Nalainy baraka ahoana ty? Mafy e. Tena tsy namposiko ry papa. Okizay aloha le ranomasy hoa. Ina ary ty? Mba hitondray raha mangatsika mivera ty anie raha zay azafady e. Mitonoa aloha indry de tantara milamina e. Lazay mifampivary tena hony ah. Mba mahalala menatra e. Tsy mahalala tsy tiana hony e. Tsy zakako ry papa. Maninona tsara? Sady hony. Sady natositosika any vazavazainy mafy hoe mba manaja hony tena fa mba vehivavy ohatran'izao ihany. Kay kosy. De indrindray ve nataony an'izany? Tena tsy mainka an'izany ah. Zay la ohatran'iny indray ve nanambanimbany zanako ohatr'izao hifankahita kely tsika. Aleo aloha torokely ry papa fa marary be mifoko sy ny saiko ah. Ao, ndao ary. Mioty ah. Amboary tsara ny saindry ah. Ndry ane vehivavy milay e. Aleo fa ho anay ny sisa e. Hitany lahy kely ny azo anary le fetrafetran-dozy iny.
ny zanako ny tsy aiza lamiaina ary le oloha tsy mitovy. Misinda indray ry papa. Manina indray mioty? Ao amin'ny sambrany eo indray. Tomany tsy hampandrinonao. Mijaly le tsy ny zanako io mitovy. Zany ve ry papa? Fa inona indray ny zava-niseho e? Ko inona indray moa fa tsy ty resaka fetrafetra ty e? Papa, fa maninona nefa raha mba mandevitra kely e? Mba haikeo reny safidiny fa mampalahelo izy e. Le zalahy ty tsy alina akory ny zava-niseho nahazo an'ity zandrovaviny lahy ty ko hoe mandefery. Miaina amin'ny papa ary ahy. Nipitehan'le tsy manjary iny ny anabaviny lahy e. Tsy azoko. Nipitehany ahoana? Tsy haiko, mety manao fotoana tany angamba izy roa de toy izao ny zava-niseho. Misaotra ny ain'razay a. Ay le tsy vaniny ty. Mahazo amiko eo landro any. Midony aloha ianao ry papa. Fa misy inona zareo a? Mangina koa ialahy. Tsy azoko. Ary angatsy eo mety. Ataon'la inona? Sa mbola tsy ampy an'lahy any angany nanaovana azy. Ka nosa le ty alahy. Ka nosa. Vehivavy ny tsy aiza lamiaina. Fa mihevitra ny tena lahy iza mihitsy moa zany alahy io Kalma ihany aloha ry papa. Fo tapaka lalan-dratsy fidiny io. Tena tsy azoko mihitsy ane zany zavatra lazainareo azy zany. Zavatra nataony lahy vely ty de izay indray ny anontaniany lahy. Zao zandry rehefa tsy tia lahy fotsiny izy de aza ampijaliana. Tena tsy napoziko hoe ialany na vita andreny e. Nohevery fa mba bandy amilay ihany lahy ka hipozina. Relanitro. Fa misy inona azy. Fa zany efa naninona e. Tsy nifananiko ane reny e. Tsy nifanaininona, tsy mifananina. Fa adala zany zanako amlahy. Sady izany eny namony telefoniny e. De izay resaka tsy fahatongavana ve ny anton'izao rehetrarehetra zao e? Tsy vany lary fetra. Tokony rehefa tsy tia lahy izy de nitsoro lahy fotsiny. Fa tsy naraina baraka toy reny. Fa inona nefa ny ratsy nataony alahy? Tovoa. Tena tsy misy azoko mihitsy mariny e. Fa tsy tiako ahoana moa mioty. Aleo mihitsy ahy resaka aminy aloha. Tena maizina amiko tanteraka ny zavatra rehetra. Aiza, mihetsy lahy mahereo. Sa mbola andeha ampitombony ratsapony indray. Mila miresaka mioty aho zao e. De mbola tsy miakatra amilany fa tezerako ry fetra. De miangavy alahy ivoaka. Tovo. Eno tsy ilaiko lahy mandalondala ty tsony. Nity an'lahy tamin'ny fony tokoa izy sainga soparan'ny lahy. Fa mivazivazy amiko ve nareo zany? Lasa lahy e, lasa. Zao nefa tany reny fa tsy miala amin'ny lahy raha maninona zanako. Eny ary. Velominareo. Tena maizina amiko ny tany aman-danitra. Za ve tsy dia atsony mioty. Tao tsy mihinao an'izany ny saiko ka. Zavatra aveko androana reny. Mioty. Ohatrany tsy mety mino ny saiko hoe tsy tia atsony ry ka. Fa de inona loatra reny ny antony. Sa ve tsy tian'izy mianaka ny fiarahanay ka nataony zareo reny mba hanakana anazy. Mioty tena mbola tiandriany ahy e. Marina tokoa ve fa tsy tia atsony ry. Nanenona tsy nilazaina tamiko mivantana zany nefa. De mety le zatsy tonga tamin'iny fotoana ny fanaovantsika iny ve ny antony zao. Nanenenako ny tsy nandesangy
vidiny any fa dia vitaninina loatra reny aty. Eny mety tsy ho anjarako tsony angamba izany fahasambarana izany. Nendravelo aiza renao ampahery aho, mijaly loatra ty zanakao mahantra. Le olo tiako ny heveriko anome an'le fahasambarana izay tsy mba nanana kokoa ty lasa. Miangatra kosa ny tany. Miody aho miverena re. Tsy kosa toa tsy misy dikany amiko tsony ny antony velomako. Tsy eo amina mihitsy mifoka raha tsy mioto mihitsy no miteny amiko hoe tsy tia antsony izy. Inona ny antony tsy hamelomany telefona? Ary nanina ihany koa izy ny tsy nanaiky ny ao anatamiko. Inona marina ary ny tena marina. Mioty ihany no afaka maly an'izany. Dia ahoana nefa ny fomba iresahako aminy? Zaho ty tsy mahazo makany. Ny telefonany ihany koa tsy mandeha. Andriamanitra, ampio aho. Raha liseo ry aina Ie, raha vao mpanotra kosa efa ho avy eoko. fa mba mahaiko aloha indra matoy iny a. Kilo aloha indra matoy iny a. Kilo sisa no mivoto amin'ny tongotry mama dia ho afaka. Mapaiky ny olona maro mihitsy iny raha matoy iny a. Tena mahavarina mihitsy. Indra tamin'le tanany lita kely ny valona 5 anjera teny ambony hazo be iny. Zany very dada. Misy koa ny olona dia manana fahaiza manao tsy takatry ny saina mihitsy a. Fa hitatarako zavatra marina ho dady. Zavatra inona le ty? Le zanidina tatino a. Tranga anatsikaiky le izy nefa to mampalahelo ihany rehefa tena ny dinihany. Fa inona le zavanso? Malomaraina le za alohan'ny hividy an'le findainareo teny Analakely eny niseho ny tantara. Ie, efa tsy menatra tsony ny tovovavy ny arivo fa dia andro maraina be iny nefa mivary tena sahaky. Marina hoe le roa? Eno a, sady fetsy ry zareo a. Mody milaza ho mafantatra be anao mihitsy izy. Zany ve tsy pisy loko ry aina? Tena pisy loko mihitsy e. Nefa ny le tovovavy ry dada ka mba azo lazaina hoe olona manana ny maha-izy azy ihany e. Sady tsara tarehy a. Kongany ratsy mifidy tarehy. Elany mila mitandrina. Tena marina mihitsy zany ry dada. Dia zao le izy lazainy fa olo tianony a. Sady nandohalika mihitsy any izy ry dada. Miaraka amin'le mody mitomany. Tena mahay aloha izy ka. Ty filazany laziko. Raha tsy nitangorona teo aza nge ny olona marina raha tsy nidakako mipitika teny amin'ny arabe teny iny. Aza mampimely etsy. Tena marina. Izy ary zany mba mampalaheloko. Fa ny tena nagaga koa dia tsy nandraisana an'le volana tolotro asy. Nefa ne 2 alina ariary. Fa soa ihany koa aloha sy niraisiny any le izy. Enjana indray zany a. Ary andeha aloha jereo fa misy olona zany. Ay, mety raha vao mpanotra angamba. Zay aloha ary. Misaotra lesy a. Voasika hiantsontra izay mihitsy aho io. Ny andro koa mafana be. Tsy sosarana kiba avy a. Nga ela tsy miasa? Tsy dia biasa be dia naleoko aloha tsy nandeha. Sady mba malala fanginana andriato e. Dia misaotra lesy toa. Efa ho tsara ndry. Efa tiany tanteraka izy. Efa miezaka mihitsy. Fa ny saiko an'ery-tofo tena tsy mino mihitsy hoe hifetra ve no nahavita andreny. Ka laza koa ary tsy nanapo mihitsy ane. Saingy niratsy ekipa avy tsy kely lalana. So ihany koa tsy tafiditra vao seho ny toetra ratsiny a. Eno a lesika. Tena diso fanantenana tanteraka.
to tsy te ity olo-ka fa-tsomofoko. Ndry koa zany raha iray akiny tsy tia mitotoko batary sady olona manjakely iny manam-pahaizana. Ndry ane vehivavy ry mioty e. Hitandry iray no lasa de folo manontany. Zato mihitsy aza moa e. Tovoko ka fetrany alesy hafa mihitsy. Saingy izy tsy tia Ndry ary adinoy ihany zany koa zany anarany zany ka. Eny ary sady za koa mety andeha rapitso. Andeha aiza ki? Andeha hanao an'le stage any Mahajangako. Ay tokoa moa. Tonga de vakansa vita ho azy ny Ndry zany koa iny moa. Sady aleoko mihitsy aloha lesy miala kely eto ka. Mety mihitsy aki zany. Ny ho avy amin'izay mpanjinina sady efa fotoana mihitsy zao. Fa zao tokoa ary tovo a. Tandre milazalaza ny lany fetra zany a. Fa za ve adaly raha tsinona kiko. Sady angakoa moa zay mifanerasera e. Ka sao de manontany an'lahy izy ko. De teneniko hoe fa lasa nanaraka vazaha izy ko. Amin'izay tsapantsara amin'ny fialany mahatsara Ndry. Mahita teneniny zany raha olona. Aiza koa sao zay lasa mifasaha eo. Fa zao marina ho alesy a. Mba hijery telefônina vaovao fa simba le ana. Fa simba nanina ki? Sa nianjera tamin'le savoritana tena lakely. Ialako. Mbola tsy teny ary le izy de fa simbako. Tsy nety velona tsony le izy. Vazivazy zany akia. Ok. Aleo rehefa le za mandalo eny amin'ny viliny de tondrako dre ary. Merci Zoky. Oi sady ny piso kokoa nge soloko e. Nga very? Tsy te ampiasa n'intsony koa. Nouvelle vie lesy a. Aiza tiako mihitsy anareo amtsikitsiky ohatr'izao ty sanandroko ty e. Ndry anie milay e. Oay. Tiako be koa nge lahy. Sanatry ny solony vaovao ve le businy? Nizay akery mioty. De tabaka tanteraka tokoa moa zany amintsika. Tô tsy mety mionina kiny fokorilay tokako. Tsy manao loatra kia. Hitako tsy mandeha mihitsy zay rehetra atao fa tô any aminao foana ny saiko hoe. Lasa ho malo ny mitozy eno. Enina moa zany fa de tsy maintsy makany koa elary fetra. Indrindra raha te ilamy masaina. Anganao anariva ihany raha mbola matratra tomobila. De ahoana nefa ny fomba hitako azy ihany. Adino kokoa moa nanontany an'izay eno. Tonga rangaha de any amin'ny hopitaly no anontaniako. Tsy maintsy any amin'ireny toeran'ireny no esany. De hopitaly aiza nefa? Zaho tetezina daholo zay hopitaly hita rehetra ao Mahajanga. Tsy rarahako rangaha zany a. Mila meona mety fotsiny ady izay. Mody aloha zany zao mametrapetraka ny asa amin'zala. De maka an'izay zavatra rehetra mety ho ilaina ihany koa. Mahireza le rehetra. Vita an'lahy io raha tena sarobidy amin'lahy tokoa ny valiteny mioty. De nitenenany hoe tsy dia tsony moa zany ty matimatisako ty. Mafy le fitiavana ka. Tsy maintsy manainga rapitso ary dada. So mantsy tsy maharaka eo ka fisahirana amin'ny fanadinana. Ela nefa nitenenina hoe tsy voatery akaty fa nisisika foana e. Aiza moa ny ahafantarako izay nanjoa mama taty e. Sady tsy nilama mihitsy koa ngeny saiko raha tsy hita masoko hoe io mama fa tena tsy maninona marina e. Eny e, sady efa lasa koa ne zany e. Zany koa ve natao ampifamaly atsika mianaka eto. Eny tokoa. Fa zao dada, tsy
tsy voatery makeny amin'ny rahatremantsony nareo rehefa resaka aminah fa iny finday nomeko anareo ihany de fa mety tena misaotra betsaka ny lahy mihitsy aloha nitondra nyty mba afampasarana andray izay mivadiko hitany ihany matsy le lalana iny ka zany mihitsy sady mba tokony samy manany azy koa makamy be matsy le miteny hoe mba omeo kely vetivety any dada ange ty ry dada mifaly le kely ty koa zay ary le zava-misy ka inona ary ny atao de hony tokoa ary aina hoe ahoana ary dada ovina indray zany lisany vao mody aty mety amin'ny fialan-tsasatra lehibe io ka vita matsy io fanadinana ray farany io de tapitra ny taom-pianarana amin'ity ay de ataovy tsara ny fianarana ry aina eny dada aza mandefa fisainana be aty fa ifantony any eno ay fa na izany aza de aza de anafenana be zay mahazo anareo aty so matsy mba mahita vahaolana ihany andraindray eny le roa rehefa milaminy lahy de tony ny aty za mihitsy ry dada fa zangamba aloha ry dada andeka mbola haka an'le zavatra faly ariana farany eny amin'ny zareo manko iala maraina be mihitsy koa de so de tsy tafavily entsony ndao ary sady reto koa ane efa ho vita tonga de antanany zany zay fa lasa kafe iray ny madama de sy mofo anankitelo sotra de aiza ho aiza amin'ity tanàna be ty moa zany ny hitako amin'ny mioty mba lafo koa raha ngano efa nefitra ty ka sy adony roa kely nijanonako tao amin'ny nefitra iny moa de fa ohatry iny so de verin-dreo rehefa mitovy amin'ireo vahiny efa nivelan'ireo daholo angamba ny olona mila mandray fanapahan-kevitra lary fetra olany ity vetivety mantsy reto vola hoetiny reto raha zao no mitoy nefa le olona tadiaviny tsy da hoe aiza lany ty misaotra betsaka madama ty mivolanao aleo nakana posety de tonga teny amin'izay hopitaly tondrany maly Oi, azafady madama kely, tena azafady. Fa ianao ve tsy mijery lalana malalaka be io Oi, trozy iaina tena azafady ry sea iaina fa tonga oviny la fa ahoana ry sipa fa manina ny tonga de sakambinina ohatrany io saika anao surprise kay tratrako matoko la ao enao fa enao ty ve adaly ry aina ary mila tany fa mahatsiravina ka azafady fa mbola tsy hividy io ndray lasa nisangisangy ratsy ny lary aina vo tonga mihitsy angano malalako zany ane tena makoreliny ty fa ahoany enao zany ane tonga de mahafantatra be zany nefa nareo ne tsy fantatra hoe izy indray sady tsy hainy zany koa reny anarako fa hifetra ary aza mifampitazotazona oatra nefa mahakamo sipaka raha hita mivadiko am'izao ngama de asa fotsiny ry aina fa tena matotra ve la zany tsy mivazivazy aminao sady masika be ne zany olo tiako zany aina tso azafady arakia tsy mila vehivavy hafantsony tena mialatsiny ary eo ihany ianao fa lasa antray ry aina de sanao ve azy losanao le sary aina zany efa naninona anao ary aza mba sotsosomoma kely ohatran'izany fa tsy tiako maty sambay anao aina sady tsy vanina tena mitady amiko mihitsy ve ianao ty bandy ane zary tovavy anody anao zao haika fitaka daholo zany reny tsy vanina anao tsy napoiziko mihitsy vazaha kiriny nadalaina fa reny be vola fa raha hifetra indray aloha tsy ho azonao am'izany mihitsy azafady izany vavanao eny zaho koa mony adala veloma mandrakizay ianao oy
tandreno ro tovavy fa misy tomobily iny a. Tsy tany akory le tomobile dia tonga dia nirifatra any ampita izy. Vonjeo rena olona! Vonjeo aleo tonga dia hoentina any amin'ny hôpitaly izy. Ao ianao ampiko ampiakatra azy raha amizay ao. Tena mety manana olana ty sipo ty. Ary izay ihany koa ry sofera naka mitsabo. Maty mama. Io fa natsiaro tena. Ary maninona moa raha miala ato e? Za angamonina andiny. Sady samy manana ny olany koa raha nga io a. Iza no voafatopato teto. Oe, azafady dokotera, azafady. Tsy maninona ka. Oay, fa hifetra. Oay, miody. Nizay hitako ihany ianao. Fa inona no ataonao aty? Mitady andriako. Misotranao Andriamanitra fa hitako ihany malalako. Avy. Aoka. Tena tsy mena mivadika ianao ry fetra. Tsy vanona. Iza kosa e. Fa za nefa naninona. Aza mody ataleo e. Zavatra nataonao dia tsy hainao. Marina e. Tena maizina amiko daholo ny zavatra rehetra nery mioty. Inona ny tena marina? Efa tsy amin'izany intsony ny saiko ry fetra. Ahoana? Nisotranao tamin'izay vita. Mioty a. Okizay fetra. Mba ianao andehanako va? Tsy hay izao hoe nanahoana izany tovavy ato izany. Mioty a. Mba miangavy re. Fetra. Mba miangavy ianao hivoaka fa hôpitaly any ato e. Rinona ihany mbola lehanao aty. Oay, tena nondrana eto indray ty. Eo jereko kely ianao azafady. Raha hivoaka ny ivelany any aloha dokotera io lehilahy io a. Tsy dia hitany intsony a. Fetra. Fanga fantatrao io? Lehilahy mpamatika io. Tsy vanona. Tsy azo atokisana. Lasa ianao mialandry aina. Anody ianao izao. Efa impiry lazaiko anao fa tsy hainy izany ao ny anarako fa hifetra. Ary tsy mahalala an'io izany ary mioty a. Tena mbo marina e. Ay, dia efa novaina hatramin'ny anarana mihitsy izany. Rehefa hitanao fa latsa-pity tanteraka taminao a dia avy eo elanao. Tsy vany ianao ry aina. Tsy matahotra an'Andriamanitra. Fa inona foana azy zany e? Ndao mihitsy aloha ianao ry fetra. Oay, hiaina mantsy e, azafady. Aleoloha ianao voakato mihitsy a. Toera-pitsaboana mantsy ato fa tsy sambotra. Mioty. Eny ary, tsy maninona. Kiny amindria mety hoe vokatry le fahatairana fotsiny nahatorana andry teo. Zany ve dokotera? Tena misotra betsaka anareo. Fa hono tokoa raha tsy mahadiso. Hoe ahoana izay? Mifankafantatra zany ianao sy aina. Ia, mifankafantatra izay. Fa nareo marina moa mpifaninona ry iza moa azafady? Ravaka dokotera. Izany indray mioty. Faly mahafantatra anao dokotera mioty a. Toraka izany keo. Ary aza asiana izany dokotera izany ka. Atao hoe mioty fotsiny dia mety. Ka sao dia manahirana ko. Endriko. Eny ary. Tena marina kiry mioty dia izao a. Olo tiako iaina. Saingy efa nisaraka izay.
Zany very ravaka. Fa nisy inona no nisaraka? Efa nanan'olo tianafa izy fa tsy nilaza tamiko. Mety ny karakara fanambadiany zareo mihitsy angamba ny nandehana ny tany. Izany fitahany fotsiny. Zany ve ake? Olo tiany fetra zany ravaka. Tena ninona no nisaraka? Nandehanany ahoana? Tsy azo kokoa zany ka. Fa hono efa ela zany nareo niaraka? Ny tena marina mpiara-mianatra zay. Mpiara-mianatra ahoana? Ie, raisam-pampianaranao amin'ny université any Mahajanga zay. Samy taona voalohany amin'ity. Maninona tsara ravaka? Ino Arina koa tsy mahataitaitra be anao. Gaga fotsiny tsy azoko mihitsy. Mpiara-mianatra hony. Angamo vetra tsy hoe atao lasa saina be ianao ka fa misy inona misy zavatra tsy azoko mihitsy. Ninona tsy azonao? Le hoe fetra nianatra taty. Izy aza nga hitako tao Antananarivo tao foana ary mifanerasera foana zay tany. Maninona tsara? Eno tena tsy azoko mihitsy zany. Ka iaina zany niaraka taminay teto foana. Saingy narary tampoka hono reniny dia izay no nodiny tamin'ny herinandro teo. Andriamanitro, fa manofy fa nareo zany mpinamana? Efa niaraka izay saingy efa nisaraka koa. Mandrosoa. Zany tsy nandeha mihitsy ny telefony ndry. Fa inona ihany mbola alehanao aty? Tsy azoko. Lasa ianao mandeha any ka? Aleo aloha izy rifetraka aina tsara. Raha mety asa elingelena aloha izy. Fa ahoana Ozy. Fa tsy enao ve le tovavy tojo ateny Analakely indray mandeha ry? Aza mody mampiresaka eo rery fetra. Tsy zazakely akory ny olona. Izy mihitsy ty. Ve ka dokotera ianao dia maninona nanala baraka tena toy ireny? Miangavy anao ary fetra ialeto aza korontanina amin'izany tsony ny saiko. Efa hoe tsy fetra zany ho aza fa iaina. Tsy vita nefa namita ka ianao rena fa mbola nratranao koa ny fony mioty Mioty? Mioty? Iza koa zany ravaka. Mioty ary namitaka anao ahoana koa moa mbola ato nareo. Lanitro. Oay, mioty. Fa ino ty hitan'ny masoko? Mioty Mioty. Voaza kia. Mioty voaza. Ravaka, fananina tampoka teo koa ndry tena torany ty. Ravaka. Tolasa anankiroa. Fa ahoana koa zaho sa tsy za ihany ianao? Fa hafa zao olo ty raha iaina. Tolasa misy aina hafa koa ty. Kay maty alohako. Fetra. Ahoana kely mity miaino Andrea? Sao dia manofy ary tena ianao ve io fetra? Zay ihany akity Ary izy? Tsy haiko akika. Na za koa ary mba fanina. Iaina. Aiza zany? Kalma aloha ary maninona ianao no lasa sasany masoko no mandroroa? Ka na za koa raha mba gagako. Saingy tsy naninona ve londry teo Tsy maninona ka fa ny lohako nohatra ny marary. Zany ve? Ka le dokotera koa ary io vao matsiary teny io
torana koa mantsy izy teo. Fa ahoana marina aloha zao fitoviana be amintsika zao ry zoky. So de mba akamba anamiko ary nareo e. Za tsy manana raha lafo zany a. Laha tokana. Zahay vao mazava aniko io ny zavadrehetra. Fa zavadrehetra inona kia? Eno a? Zay vao azoko ny antony savorivory nisy tamintsika ireny. Savorivory ahoana koa e? Iaina zany le hitako teny Analakely indray mandeha ry. Le niveriko fa hoe fetra. De fetra indray le niveriny ry fa hoe iaina ravaka. Zany ve? Ritako moa ny tonga de tsy nisalasala mihitsy ianao nanantona. Tena mialatsy indrindra dokotera mioty a. Ay ve, lalina indray zany marina. Fa ty fitoviana be aminareo roa lahy reto zao no tena mahagaga. Eno aky. Iaina. Mbola tsy mety mino no saiko. Nentiny tsy fahafantarana kitsika rehetra. Iza tokoa moa nanam-po hoe hay ka misy olona mitovy be toy izao na de tsy kambana ary. Eno a? Tena azafady kiravaka tamin'ireny teniko tamin'ireny a. Za ve moa nalala hoe mitovy be tamiko kay le olona tindry. Tsy maninona ka. Za koa miala tsiny. Fa andeha aloha ty fitoviana be aminareo ty no asiana resaka e. Ka mety olona sendra nitovy fotsiny ko. Fa ono tokoa ary mioty. Hoe ahoana lesy? De ahoana moa zany ny amintsika? Ny amintsika ahoana altia? Elahy koa ny tokony mba metraka an'izany fanontaniana izany amin'ny ravaka e. Eny tokoa. Nareo roa lahy reto koa. De ahoana k'izany ry mioty a? Toy no raha Anakely sendra nandalo teo amin'ny tantara-pitiavantsika ireny. Sa ahoana? Marina kosa izany teny dokotera izany e. Hita mihitsy hoe mpitsabo. Iaina koa. Marina mihitsy izany a. Sa ahoana ry fetra? Ekenary. De atao ohatran'ny misy zany reny a. Ka zay mihitsy e. De mba hainareo ry vavy marina ve aloha manavaka anay reto e. Eny tokoa. Mety tsy hainy matoa reny no niseoko. Nareo roa lahy kosa e. De ahoana k'izany ravaka? Ka tena tsisy anavahana kosa aloha e. Indrindra raha hoe manao akanjo mitovy. Za nefa nahita. Ninona alty? Nena misy tomboka vatsa soratra hoe FB amin'ny sandry havanana. Andrasony eny? Io? Ary sao de tokony asiana lehibe kosa ary ny ara izany. Ka efa io zany mampiavaka anareo ko. De nelahy zany tsisy. Zay mihitsy. Ary zao vao hitako io soratra efa misandry lahy io a. Aiza, fa nga mbola tsy niarana toro na hoe niarany lomano mihitsy nareo hatramin'izay. Efa hoe mba matotra ho ahy aloha fa inona ary ty? Mbola ka. Sady any aminay koa nge tsisy ranomasina ohatran'ny aty. Fa zao tokoa ary zareo a. Hoe ahoana? Da hoe ho jerentsika ny sokajin-dranareo. So koa mba mitovy. Eny tokoa. Mety zany. Sa ahoana ry fetra? Raikitra zany e.